faly miarabantsika rehetra indray mpanaraka ny fandarana fijery toy ny mazatra moa dia manambahiny isika dia tsy izy zany fa eo itsitohaina Rakotomalala politista, eo ihany koa i Salama Mahiratra zay mpisedra zay tontolo politika zay miaraba anareo tonga eto amin'ny fijery. Miarabanao namana toria ary makasitraka ny amin'ny fanasanao miaraba ny vahoaka malagasy rehetra ary arabantsika koa ny fotoana iarabana antsika rehetra natratran'izao fotoana vaovao eny ambopolo sy roa arivo zao soatsika rehetra ity taona ity ho taona zina feno fahasoavana feno fahombiazana ho antsika malagasy rehetra. Miaraba ihany koa namana toria miaraba ny malagasy rehetra atratra ny taona vaovao eny roapolo sy roa arivo. Miaraba ny fandaharana fijery ihany koa zay mikarakara fandaharana fijery eto dia raha soa malagasy rehetra mba ho taona fahombiazana sy fandraisana antsika ny taona eny roapolo sy roa arivo. Eny ary mba tiana hifantarina kely mahakasikasika anareo hoe iza marina moa zany Andriamatoa tsy tohaina Rakotomalala zany eo ihany koa ianao Salama Mahiratra mba hazavana kely mahakasika anareo azafady. Etoko tsy tohaina Rakotomalala telo ambopolo taona araky ny lazainy namana toria teo hoe politista, zany hoe natao hoe politista dia olona nianatra science politique, mbola mpianatra science politique ny tenako nefa ny efa misehatra sady ao anatin'ny fanaovana politika. Ankoatran'ny mpanao politika anazy zany dia mpandrara ihany koa za ary mikambana anatina fikambanana maromaro, fikambana ny tanora mpandrara, fikambana ny tanora mpitarika sy ny maro hafa koa. Ny tenako Salama Andriampamonjy ny tena anarany fa Salama Mahiratra ny afantaran'ny olona anazy zay no mahazatra ny olona. Ny tena dia misehatra anatin'ny lalàna fa mpanao politika efa eo amin'ny roapolo taona eo zay misehatra anatin'ny politika. Valo amby valopolo taona ny tenako fa mbola miezaka hatrany amin'ny ndafin'ny politika manao ahoana zany politika to Madagasikara zany. Efa manambaty sa mbola tsy manambaty sipany misy mety eo misy mety eo tsy misy. Ary antsika tsy manambaty fa manajanaka efa maty zany. Ye sotranareo zay fanazavana mahakasika anareo zay fa nareo samby ao anatin'izay tontolo politika zay ao ny fa takany Salama Mahiratra ao anatin'izay tontolo politika zay fa mampolo taona ny maro, ao kosa tsy tohaina Rakotomalala zay vao tanora eritrery nianatra momba an'izay politika zay. Ny fanontaniako kely dia hoe inona no nahatonga anao ny safidiny zany hoe hianatra science politika zany fa tsy nianatra filière hafa tahaka ny ohatra hoe gestion droit fa science politique no nianaranao. Makasitraka amin'izay fanontanianao zay. Ny olona rehefa hitondra firenena dia mila manao politika aloha, ary rehefa manao politika ianao dia mila mianatra politika aloha. Ny politika zany tsy fianarana fa science politique no fianarana an'ilay politika sy tiana ho atao. Zany hoe ianao zany rehefa hanao politika dia mila mianatra science politique dia rehefa ilay nasaiko anao tany am-piandohana hoe rehefa hitantana firenena ianao hanao politika ianao dia tsara aloha ny mianatra ilay zavatra tiana atao. Mitombina ve zany raha ho an'ny Salama Mahiratra manokana satria ianao zao ianao nanao politika nandritra ny amam-polo taona maro anao nefa tsy nianatra an'le hoe nanao fianarana akademika momba ny science politique. Aminao ve tokony nianatra science politique zany hoe nanao politika zany sa tsy voatery? Ya misalobisaka toria ny fiainana fianarana daholo, ianarana ny fiainana tsy diso mihitsy ny tenin'ny tsy tohaina ilaina mianatra politika. Ekeko zahako nianatra lalàna fa tsy tena atao anatin'ny sehatra politika fa kosa rehefa vita ny fianarana tao anatin'le fianarana lalàna nataoko fa kosa rehefa nandeha teny ny taona nandeha teny ny volana ny tena olona mandinika koa ny tantaran'ny Madagasikara tao anatiny koa zany hoe tiako le hoe politika, tiako nama mpiara-monina ny namana mpiara-miasa. Rehefa jerevana izy hitako hoe tia-ndalina ihany an'ilay politika ako dia tsy hoe tia-ndalina fa nefa raha moa tena mpanao politika mihitsy aloha tsoroka zay. Dia za tsy mandahy mihitsy ny hoe tsy azo hoe tsy tokony ianarana ilay politika fa aleo mihitsy ary izy ianarana
de zay a zay anao vo mandalina le izy zay le anankiray fa raha za manokana zao a tsoroko lalàna ny anarako fa tena na tsoroko a fa haiko le politika ary zay le tsy de itiavan'ny olona loatra ny salama mahiratra ozy zareo zay za mahitsitsy fiteny zay ny ana namana na tsy namana rehefa tsy mety de tsy mety de miteny ahako fa nefa ny a mbola tsy mety am'le politika ny Madagasikara le izy aloha hatreto de zay no teneniko hoe ilaina mihitsy le mianatra politika satria somary tsy hoe mamely ahako a fa kosa tsotra be ny teniko hoe nakamaroan'ny mpanao politika eto Madagasikara somary tsy mbola nianatra politika nefa ny mpanao politika daholo. Ka io indrindra mantsy satria mpanao politika eto Madagasikara ny ankamaroany tsy nianatra misy ary olona tetroany efa lasa député ka i raha am'izay manokana hoe inona zany mbola ilaina ny anao hoe hianatra science politique raha hoe anao politika nefa na ny olona ary misy tsy nianatra tsy hoe tsy nianatra science politique fa tena tsy nianatra tany amin'ny université mihitsy izy a efa izy manao politika ary ataoko hoe miréussir izy mahomby am'izay zay politika zay satria mahazo poste politique izy karazana fandaniana fotoana fotsiny ve zany le mianatra sotrany amin'ny fantaninao ekeko zato isanjato ny tenin'ny namana Salamatatsy hoe ny fiainana dia fianarana matony isy ny filière science politique de tena ilaina zany le mianatra politika ary tem-piandohana dia vo maheno an'izany hoe mianatra science politique zany de ny voambolana eny voalohany de hoe science ny politika zany a dia science zay ny maha science politique azy araka mifantatsika ny atao hoe science zany de manaraka méthode mazava tsara misy analyse mandeha ny profo misy ny expérimentation de mamoaka résultat avy eo zany hoe anao zany rehefa anao politika de manaraka n'izany méthode zany ianao rehefa anao an'le politika de zay nge mampigibana Madagasikara am'izao hoe satria enao rehefa anao science de anao zany ohatry ny karazana scientifique zany ianao rehefa anao an'le politika fa tsy hoentina hoe satria zany namany anina na satria zany manambola araky le teny teo hoe T3 mirotsaka député de lany de avy eo mikebona avy eo tsy zany le fanaovana politika ianao zany rehefa manao politika de manao science ianao ohatra zany zao hoe raisiko ohatra zany zao hoe amin'ny science mazava tsara le lalana hoe le tondro zotra hoe ty misy point A ho any amin'ny point B inona ny zavatra ataoko inona avy ny lalana tokony ho ale zany ahoana sehoana avy ny fomba atao mba tongavana amin'ny point B miala amin'ny point A ianao mankany amin'ny point B de misy démarche mazava tsara mihitsy mandrafitra azy de ohatran'izay kokoa ianao rehefa manao politika tsy hoe manana foto-kevitra ianao de tonga de alefalefa ny science politique zany tsy mitovy amin'ny science hafa satria olombelona no mise en jeu zany fiainan'olombelona zany le ompilatanana zany de araky le teny teo tsy mitovy amin'ny science hafa izy tsy afaka ataonao hoe ty misy foto-kevitra anankiray de maka olona anankiray na tanàna anankiray de andao aloha ty andramana ato amin'ity tanàna ty de hita eo afaka folotona hoe mety sa tsy mety ahoana ny tokony atao tsy afaka atao an'izany satria olona le resaka eto fa tsy ohatran'le science sasany hoe voalavo ny anaovana expérience sy ny mahakasika an'izay politika zay ahoana ny fahitanareo ny raha momba Madagasikara manokana mitoetra raha politika zay fomba fijerinareo amma nianatra momba ny resaka science politique anao sy amma mpisetra ara-politika anao zay Andriamatoa Salama Mahiratra sy Rakotomalala Tsytoaina voaliko nga manle izy raha amin'ny fomba fijeriko manokana de mifamaofao be ny fanaovana politika eto Madagasikara ny antony de zao eto amintsika ny association na ny fikambanana tianao politika ny ONG tianao politika ny syndicat tianao politika ny parti politika tianao asa sosialy ohatry ny ataon'ny ONG hoe mizara ricontoné de mizara so tena mifamaofao be le fanaovana politika eto Madagasikara raha zao omena tsiny ohatran'izao tsika androany de ianao zany raha miresaka amiko hoe ahoana ny fahitanao ny tontolon'ny politika eto Madagasikara de izao amin'ny akapobeany manko vao miresaka tsika hoe politika fitiavana seza ady atrano gadra politika fangorona karena le politika zany tsy zay zao ny antony mahatonga amin'ny tena zay za raiko teboka telo le izy ianao zany vao miresaka hoe politika de misy ny atao hoe le politique aloha de misy natao hoe la politique de misy natao hoe les politique
eto Madagasikara na nyleo na la na lay politika foana ny anarany sanjavatra zany ohatra fotsiny zany zao hoe ny la politika zao a de fomba ilazana azy moa amin'ny teny frantsay de hoe conquête du pouvoir zany hoe razavaina tsotsotra amin'ny teny gasy zany de hoe fangalana fahefana zay de ao anaty fangalana fahefana io zany ary nitatsika reny betsaka ny mpanao propagande manangana toko politika manao débat eny amin'ny télé ireo karazana hoe fomba rehetra zany azahoana ny seza zay natao hoe la politique de misy ndray natao hoe le politique resaka exercice na pouvoir zany hoe le olona efa eo amin'ny fitondrana zany manao ny zavatra io hoe zao le foto-kevitra ijahoana zao le zavatra zao le ino izy ty zao le foto-kevitra zany entina hitantanana le firenena zany le mpitondra ny manao an'iny hoe ny filoham-pirenena sy ny gouvernement de misy ndray ny le politique ndray a dia raha zavaintsika tsotsotra zany izy dia action gouvernementale zany hoe miainga avy amin'le hoe PGE politique générale de l'État tamin'ny fitondrana teo aloha zao a teboka anankitelo no hita ao anatin'le PGE de hoe ny capital humain zany a de ny infrastructure sy ny bonne gouvernance de azagaga isika lasy président avy eo nanangana école nanangana foto-drafitrasa ohatrany hoe téléphérique satria zay le politique générale de amin'ity fitondrana fanavozana ity zao a de anatin'ny politique générale ny zareo zany de misy natao hoe ireo olana rehetra zany zay tena hoe tokony vahana de mila vahana zany hoe priorité d'urgence zany ao anatin'izany zao le resaka jiro sy rano zay moa tonga ny hoe ny zavatra rehetra zany a zay ataon'ny ministre am'izao sy ny gouvernement de ny famana ny olana jiro sany zavatra anankiray fotsiny zany a de ianao zany naresaka amiko hoe ahoana ny fahitanao ny tontolo politika eto Madagasikara de miainga amin'ny zavatra telo reo le fiadiana seza hoe le tena hoantanina sa le asan'le mpitondra fanjakana sa le politika le PGE hoentiny le fitra de le PGE am'izay avy eo a ny tsy njara zavatra be de be ohatra zany hoe misy ity zao le PGE fotsy de hoe samy mandray ny anjana iny ny any ministère ny fahasalamam-bahoaka ohatra ny ministère ny angovo ohatra ny ministère ny décentralisé samy mampifandray an'izay politique zay a am'le PGE zany mifantaliko de toka de hoe ahoana ny fahitanao amin'izy rehetra zay satria manahoana raha nataontsika hoe la politique les conquêtes du pouvoir manahoana fitantanana mandeha amin'ny araka anoloana veny raha ny fanatanterahana PGE Madagasikara am'izao fotoana zao programme rehetra rehetra de araka le filany vahoaka ve zany tsara be le fanontanianao ny PGE miantoka amin'ny PGE zany ny fiainam-pirenena matoa zany nisy ny crise politique indrindra tamin'ny farany teo de tsy naompy zany le PGE zay aloha zany zavatra anankiray le PGE zany a de karazana ohatrany hoe karazana ohatrany hoe hevitra zany a entina hitantanana le firenena zany hoe zao avy ny pekady a hitantanana le firenena ka matoa tsy naomby a le PGE a de tsy mandearaky ny tokony izy zany le izy de matoa tsy nandearaky ny tokony izy le PGE a le olona namolavola le PGE izay nanao an'le politika mihitsy a tsy naomby le zavatra ale am'izao satria le efa vita moa le fitoraviteo aloha efa iny efa nirodana izy fa le zao mandearaka ny manao zavatra moa zany tsy mora volana ange zay no nitsangana le gouvernement vaovao hoe zay le zavatra teneniko anao teo hoe ny fanaovana politika science ny politika zany hoe misy démarche mazava tsara misy lalana mazava tsara raha jerena zany ambangovanga na azo lazaina hoe naomby any zany ilay gouvernement ny fanavozana am'izao satria hitantsika hoe ny ena kely any a ny olany jiro sy rano zany hoe zany anisan'ny zavatra anankiray lehibe hitantsika zany hoe mba nanao ny nandray ny andraiky na nanao tokony misy zany ny fitondram-panjakana zany indrindra ny ministère ny angovo ao anatin'izany ny ministre ny angovo zany ary ny resaka conquête manahoana hoe conquête du pouvoir ny la politique ndray raha fijerinao anazy anatin'le conquête du pouvoir zany a tsika aloha zany zao mbola anatin'le atao hoe refondation zany hoe tsy mbola mety afaka otaona na volany vitsivitsy zany zay vao misy fifidiana de tsy resaka am'le conquête du pouvoir am'izao fotoana zao zany a fa iresaka an'le conquête du pouvoir teo aloha ny zavatra hita zany a dia hoe betsaka aloha zany ny antoko politika eto Madagasikara
efa mahery ny 570 nisany atoko politika eto Madagasikara. Ego zany ao anatin'le acteur iady ale seza fa kinitatsika hoe firy ny atoko politika tena fantatry ny vahoaka am'izao firy ny atoko politika tena manana foto-kevitra mazava tsara mihitsy hoe izahay dia izao. Inona ny mba zavatra nataony reny atoko politika mahery ny 300 reny teto amin'ny firenena. Zany zavatra anankiray mila jerena ihany koa. Dia tsika ihany koa vao miresaka n'izany hoe conquête de pouvoir zany dia misy antoko politika sasatsasany to dia efa mipetraka ao andohantsika zany hoe vao fifidianana efa tsy anina dia ianina, efa tsy re dia re. Zany hoe zany hoe fanaovana politika eto Madagasikara zany dia mbola hita misy zany ilay hoe domination. Zany hoe misy karazana hoana zany ilazana azy hoe misy karazana domination zany le secteur politique eto Madagasikara. Hoe raha vao tia antoko ity no mirotsaka na tia antoko ity no mandrotsaka olona dia reto zany tonga dia tsy hita mihitsy zany ny fisian'ity zavatra dia misy an'izay hoe concurrence imparfaite zay zany eto amin'ity firenena ity. Dia zay no mahatonga an'le hoe raha vao tsy anana io dia anana io satria ilay concurrence mihitsy tsy misy, ilay concurrence politique mihitsy no tsy misy zany eto amin'ity firenena ity. Mbola iverena kely mahakasika ny toy izay avy fa eo koa ianao Andriamatoa Salama Mahiratra zay tena hoe anatin'izay setra politika zay fomba fijerinao mahakasika toedrana ara-politika misy eto amin'ny firenena amin'izao. Tsotra kely ny anazavako an'ilay izy mahavelom-bola tanteraka mahita tanora ohatran'izao marina le teny hoe ilaina le mianatra. Raha zatra andresany rehetra teo tena ataoko hoe tsy nianatra politika ako milaza nareo amin'izany tsy nianatra politika fa tsoky hoe nahay politika ako. Za tsy midire hoe manamana hoe nianatra izy anao tsy an'le izy fa rehefa niaina tao anatin'le politika ako nandritran'izay taona maromaro zay dia hitako hoe marina tena marina be le teny hoe ny politika eto Madagasikara politika ny fitiava-tseza zay le izy. Ny anaovantsika politika eto Madagasikara ny akamaroany hatramin'izay tsy nizao na ny teo aloha na fa tena hatramin'izay mihitsy hatramin'izay nanaovako politika. Rehefa hoe hanao politika zay hanao atoko hanao fikambanana dia fitiava-tseza aloha voalohany politika ny seza zany zay le tsika eto Madagasikara zay le olany. Le politika tsy mba hoe ampandrosoana hoe politika entina ampandrosoana an'le firenena fa ny voalohany hoe zahako hanao politika dia hitady seza zay le izy. Zay mihitsy ny politika eto Madagasikara dia lasa tonga amin'le fiteny tanora hoe politika masiso. Dia ny politika eto koa no loza amin'le politika eto tena tonga ny ady ny atsy tonga dia le zava-misy mihitsy ny teneniko hoe le politika eto rehefa ohatra ianao ka tsy namako dia injehako zay dia misy foana le crise rehefa tsy zany eo dia injehako ianao. Zay zany ny problème amin'le politika eto Madagasikara. Dia zay takitak zay no fijeriko an'le politika eto Madagasikara politika ny seza zay aloha voalohany dia ny faharoa lasa very le hoe fihavanana malagasy. Politika zany tokony tsy hanariana fihavanana zay ny tena marina fa izany ary hoe manao politika ianao dia tokony hoentinao hampandroso hatrany le firenena fa ny atsika vao maika le crise mitombo satria nahoana tsy le fampandrosoana firenena ny ao anatin'le mpanao politika fa vola seza voninahitra zay le izy. Dia raha mbola izay foana aloha no mitoy hatreto dia mbola fona ako marina ihany le teny président Ratsiraka tokola président Ratsiraka hoe foazo rehefa mandroso Madagasikara dia foazo tena marina. Resaka anao teo hoe valifaty resaka anao teo hoe valifaty politika zavatra misy matetika sao dia mialokaloka ao anatin'izay le mpanao politika any ka na manao zavatra tsy araka ny lalàna izy dia hoe valifaty ny nanenjena na tsy amin'izao fitondrana zao ihany fa na teo aloha zay fa roa manarak'izay koa miresaka anao mahakasika ny fihavanana politika ve tokony isy an'izany fihavanana zany satria lasa misy sentiment mantsy le izy lasa misy fihetseham-po raha resaka zay fihavanana zay nefa politika ve tokony indrindrandrindra moa anareo nianatra science politika mahafantatra an'izany tsara hoe tokony isy sentiment ve anatin'izany politika zany. Zavatra roa miavaka tsara le izy nefa koa afaka miaraka. Mahamalagasy atsika zany fihavanana zany tena mahamalagasy atsika fa amin'izao fotoana izao le fihavanana efa manomboka very na itsika rehefa manomboka fa manary an'le izy tsika malagasy no le ino no le politika mihitsy zay le izy. Ny miteny anao hoe tokony hiaraka ve le politika sy fihavanana le izy za tsy miteny hoe tsy tokony hiaraka nefa koa misy fotoana izy tokony miaraka. Resaka sentiment tenen'ny toria teo le sentiment le izy anie tsy hoe akory hoe
rehefa manao politika de tena mila be sentiment be mihitsy ny tsy an'le izy fa zay foana ny teneniko hoe raha aminah manokana ny ateopony hoe rehefa manao politika ianao a de nitanjonao voalohany aloha hoe maloha manao politika de ny ampandroko an'le fireneko nisy mpitondra teo ohatra na miaraka miasa mpitondra na tsy ao anatin'le fitondrana ary fa manao politika de nitanjonao voalohany aloha le firenenao mihitsy iny fa ny atsika tsy any le araka lazaiko anao teo fa zavatra hafa tonga de zavatra le tombontsoako manokana aloha ny eritreretiko zay anaovako politika raha ianao politika de ny tombontsoako manokana aloha ary zay anisan'ny tena tsoroko anao 20 taona nisehatra tanaty politika ako a fa za mbola tsy ministra hatramin'izao mbola tsy ataoko hoe mbola tsy tale généraly akory mety misy mey am'izany tsy maninona satria nahoana satria za mijanona foto-kevitra hoe alao aloha tia le tena politika tena izy ary bebe da be manenjika na amin'le politika tena izy na nitaoko hoe namako ary lasa milaza hoe ngaly te laha tsy namana tsony a satria nahoana tsy mety tsinona le politika e mbola tsy mety le izy fa alao mihitsy aloha andeha amin'ny lalany tena izy a de mety de ahitatsika le fihavanana afaka miaraka amin'ny politika io satria nahoana tsotra be afaka miaraka amin'ny fihavanana sy ny politika rehefa manateo-tsaina ianao a hoe anao politika ampandrosoan'le fireneko de mandeha ho azy koa le fihavanana fa tsisy an'izany hoe tsy mety zany niaraka reo anao tena laza hoe mbola tsy nahazo toerana na ministra na DG ohatran'izany inona no mety antony mahatonga an'izay ary raha ohatra ka hoe zao fitondrano zao raha zao fitondrana misy an'izao zany ohatra hoe anendry anao an'izay toerana zay amin'ny vonona ve anao mahatanoranahako anao politika za akory tsy miteny hoe tsy tia toerana na tsy tia andraikitra vonona ndraindraky tanteraka ako fa kosa raha mijoro amin'le foto-kevitra ijoroko raha mitovy amin'le foto-kevitra ijoroko de manao ako raisiko ny andraikitra fa raha ohatra kosa tsy mitovy amin'le foto-kevitra ijoroko non tsy zay le tsy mbola izy de tsy manao ako zay tena marina iverena kely le toy-le resaka ny Andriamatoa Rakotomalala tsy toaina teo hoe rehefa misy ny fifidianana de tonga de efa fantapantatra sady hoe antoko politika anankoroa na zao efa fantapantatra anarana hoe reo no manjaka eo setra politika eto amintsika ianao nefa ty mbola tanora vo ataontsika hoe miditra anatin'izay politika zay a hoe efa fantatra le izy nefa anao mbola miditra ihany a inona ny antony a faharoa manarak'izay ahoana zany ny avenira ny tanora tahakany anao miditra amin'izay lafiny ara-politika zay raha ohatra ka hoe efa misy antoko politika anankoroa efa hoe matanjaka eo nefa anao a mbola hiditra sa ve hiditra ao anatin'ireo antoko politika reo zany mety hoe zay zany no ataonao angamba misaotra ny amin'ny fanontaniana apiko kely tena namana sahalama hoe ny politika eto Madagasikara dia politika ny seza ozy izy fa tsy ampy kely hoe politika ny kibo ye ny amaliko ny fanontanianao a ny resaka anao zany teo hoe momba ny fifidianana zany hoe vao misy fifidianana de tsy maintsy misy foana reto karazana toko reto zany a efa tena hoe manjaka eo amin'ny tontolo le politika ianao aloha zany a vao anao politika de tsy tokony olony fo ianao ny mpanao politika zany tsy tokony ny olony fo fa olony saina avy ambony be ny toe-ponao a de maivana ny toe-tsainao ianao zany rehefa anao politika de le toe-tsaina aloha atao ambony de le toe-po a sy moarahetra ny antony manko de zao a raha vao hoentina amin'ny fo le fanaovana politika de tafiditra amin'le tenenao teo hoe lasa misy resaka fihavanana le izy lasa misy resaka namana le izy eto Madagasikara nge betsaka ny mpiray-tam-po a manao politika samy manana ny foto-kevitra ijorony a fa miady tapaka ny fihavanana noho le fanaovana politika ka le politika zany a tsy hoentina amin'ny fo le izy fa saina ary ianao rehefa anao politika de hevitra no entinao fa tsy firazanana na ry fianakaviany ihany na zao ny resaka anao zany teo hoe hiditra ve anatin'le atoko politika efa misy sa tsy hitra sa hoana fahitanao azy ny amaliko an'izay a matoa mianatra politika de vonona ianao a hitondra firenena hitantana firenena ary rehefa vony ianao hitondra firenena sy hitantana firenena de mila manao politika ianao le fanaovana politika zany a ao anatin'izany zany de hoe miditra anatina toko politika ianao azoko atao hoe manangana ny toko politika ho anahy manokana mihitsy miaraka amin'ny foto-kevitro sy ny oloko manokana
azoko atao zany satria zany zavatra anisan'ny anarany zany fananganana atoko politika zany ny atoko politika koa azon'ny olona rehetrarehetra atsangana le izy tsisy hoe raha voataranaky ihany ianao dia tsy afaka manangana atoko politika na ho fianakaviany ihany dia tsy afaka manangana atoko politika malalaka be ny famoronana atoko politika eto Madagasikara fa kosa inona le foto-kevitra hijoroany atoko politika anao zany dia ny teny moa ianao hoe hiditra amin'ireny atoko politika ireny hoe sa hoe ahoana za aloha ampanetretena olona nianatra za tsy andeha hanimba ny masoko sy ny hanimbazimba ny fianarana sy nataoko zany amin'ny zavatra hitako fa tsy mety raha mahita foto-kevitra tsy mety raha mahita olona tsy mety tsy andeha za mihitsy ny andeha mbola ampitsoboka ny tenako ao anatin'izany zavatra fa par rapport mahakasika ny hoe misy atoko tonga matanjaka hoe rehefa tonga amin'ny fifidianana dia ry zareo atoko reo ihany no midomina na manjaka amin'ilay sehatra ahoana ny avenir ho any anany io antoko politika ataoko hoe vao misandatra na ho anareo tanora zay mpanao zay miditra amin'izay sehatra politika zay vao misandatra zao anana ny avenir ihany ve nareo amin'izany hoe efa misy toko matanjaka efa midomina amin'ny sehatra politika eto amintsika araka le nyteneniko teo hoe matoa ianao mianatra politika dia hitantana firenena ianao zay avony ianao hitantana firenena raha ny isa zany taremarika zany no jerena dia natsasaky ny vahoaka malagasy dia tanora daholo vo tanora hoe zany anisany mampiodina ny ekonomia ny Madagasikara anatin'izany ny asa ny main d'œuvre sy ny zavatra mifanaraka amin'izay mitraka fantanenao teo manana avenir politika ve ny tanora malagasy dia ny amin'ilay fantanenao dia hoe manana avenir politika tsara mihitsy ny tanora malagasy fa tsy ary tsy vonona ary tsy niomana ny anao politika zao manko ny antony raha jerena zany ny crise politika rehetra nisy teto Madagasikara hatramin'ny nahazoana fahaleovan-tena ka hatramin'ny le crise farany zany tamin'ny taona 2016 teo dia anisan'ny mpitolona teny an-kanja ny tanora na be isan'ny mpitolona teny an-kanja dia ny tanora zany azo lazaina zany hoe tanora zany no anisan'ny nampiongana ny fitondrana namorona ny crise politika rehetra teto Madagasikara dia ny tena hoe avenir politika raha jerentsika fotsiny zao tamin'ny 2016 ny fitokonan'ny mpianatra médecine teo Befilatanana izay nampiongana ny fitondrana ny Philbert Tsiranana izay nampiakatra ny Ramanatsoa teo amin'ny fitondrana raha jerentsika ihany koa ny tamin'ny farany teo izay tanora malagasy no nitolona teny an-kianja mety hoe nitaky jiro sy rano vadika lizy tany amin'ny fitakiana demokrasia ary mivadika lizy tamin'ny fanalana ny filoha aloha Rajoelina tanora daholo ny tao ambadika zany tanora koa no nampiongana ny filoha Rajoelina ary nampiakatra ny colonel Mikael teo amin'ny fitondrana ka inona zany zavatra tiako tenena zany dia zao fantatsy le tanora malagasy le zavatra ilainy le vahoaka malagasy le zavatra ilainy le tanora malagasy midina teny an-kianja izy ireo nitaky ny zo ohatra fotsiny hoe ny resaka jiro sy rano zany dia rehefa nandeha zany le fitokonana zany dia naomby aloha zany fitokonana natao niongana le fitondrana fantatsy le tanora zany le marary eo amin'ny fiarahamonina malagasy eo amin'ny firenena fa tsy vonona ny tanora hitondra ny anjara birikiny ao anatin'izany politika izany ina hoe mety antony mahatonga ny tanora mbola tsy vonona amin'izay hoe fitantanana zay misaotra ny amin'ny fantanenao raha ivirana kely tsika tamin'ny fanombohana zao fandarana zao dia nanontany ahy ianao hoe fa maninona ianao no mianatra politika fa maninona ny gestion na lalàna na zavatra ohatran'izay no nianaranao dia tsotra be navaliko hoe satria za aveako foana niomana nitondra firenena ny antony voalohany zany mahatonga an'le tanora tsy sa manao politika dia voalohany aloha tsy niomana ndray fahefana tsy niomana ka fahefana fa vonona fotsiny anala le fahefana zay dia zay le izy tsotra be hoe tsy niomana zareo ny aka fahefana zay zany miteboka anankiray voalohany miteboka anankiray faharoa dia tsa ihany koa
tadio tsara fa nihetsiky ny CNZ teto Madagasikara nge ka vokatry ny hetsika zay nataony CNZ tany Nepal tsy ny fo politiquement parlant tsy mbola ny fo zany ny tanora malagasy fa nisany nihetsika tany Nepal iny de Madagasikara ny malagasy moa olony fo zay de andao tao le nekaza de nisy konko moa le hetsika zay natao nampanao politika vitsivitsy hoe fitakina jiro rano sofotra de nampiny CNZ Madagasikara mitola de iny zavatra ntseo zany hoe tsy mbola manana ataoko hoe vocation politique ny tanora eto Madagasikara ankoatry ny olona sy nianatra sciences po hoe iomana hoe hitantana firenena de raha fezina zany le izy de atepoka anankiroa hoe ny voalohany de tsy niomana ny hitondra firenena zany ny tanora de ny faharoa sa ihany koa nitondra ny firenena de be deabe ny antony mahatonga an'izay hoe tsy sa zavatra nyteneniko teo hoe misy ny antoko politika sasany manao ny atao hoe monopole politique hoe vao tsy namana araka miteny namana salama teo hoe vao tsy namany ihany ianao na namany ihany tsy azona zany io fahefana io misy koa hoe voizina be manko le hoe démocratie zao tantantanany Madagasikara afahalalana miteny fa vao miteny eo ianao de to de are ianao vao miteny eo zany zany ny antony be deabe mahatonga le tanora tsy sa ny anao politika zany mifanontaniana faramparany ho anareo rahala mianaka hoe zay mifanohy am'izay ihany hoe tsy mahatsara hoe lasa ataon'ny mpanao politika tohatra fiakarana zany tanora zany hoe tsy ny tanora ihany fa hoe ny tanora moa zany ny ankabeazany nandray anjara tamin'ireny hetsika mifandimby teto amin'ny firenena reny nefa rehefa veo ry zareo dinosaure politique entre guillemets foana no miady seza sy ny sisa rehefa tonga ny ataontsika hoe latabatra boribory de ry zareo état-major politique ihany no vory sy fampizara gâteau eo fa le vahoaka sy le indrindrandrindra ny tanora zay mandray anjara de ohatrany fitaovana fotsiny ny kianja eny tamin'izay ataontsika hoe zay crise mifanisy zay fihetsiketsena ara-politika zay mifanisy zay fomba fijerinareo azy tsotra be ny amalina zany fanontaniana zany fa matra amin'ny zavatra nyteneniko teny ihany hoe tsy nioma ny olona anao politika ny olona hitondra firenena zany de mila manao politika ka ianao ary tanora tsy niomana ko ina ny diranao am'zay raharam-pirenena zany fa zay olo efa teo efa nitsihatra ny efa ela mampolopolotonany no tsy maintsy hiakatra eo amin'le fitondrana ary zay marina mihitsy le tena hoe tohatra fiakarana ny tanora zany le tanora zay mitola tohatra fiakarana ko dinosaure politika araky ny filazany ko azy de hoe eny ny amaleko an'izay satria averiko foana ihany hoe tsy niomana ary tsy nanomatena ihany koa le hitantana firenena ny anao politika le izy anamafisako ny teniny tsy toena tsotra be nandritra n'izay nanaovana politika zay tsy ny tanora ihany ny lasa tohatra fiakarana fa ny vahoaka malagasy mihitsy zay ny vahoaka malagasy mihitsy satria nahoana miverimberina foana le crédit amitsika satria araky ny teninao hoe efa misy atoko lehibe rehefa avy ny fifidianana misy atoko lehibe ianina sy anina ihany zay le izy de efa zay ny napetraka atao andohan'le malagasy zay aloha ny voalohany de rehefa tsy reo zany de tsy izy zay fa nefa ny tena tokony ho izy de sotra amin'ny tenentsika tena aloha tany de hoe efa misy hotelonjato moa le toko politika eto amitsika nefa aiza daholo ka ireo satria tsisy foto-kevitra ijoroana zay le izy de tsotra be zany ny tenenako anao hoe eto Madagasikara zany raha mbola tsy miovy fanaovana politika io zay za tena mitaky an'izay zavatra zay mihitsy ary zay mbola takiky foana hatramin'izao ary za mino fa ho tafity zay zavatra zay raha ohatra ka tena misaotra n'le tanora zay n'izay de namoan'le mikopakafo aloha tonga hoe mikopakafo fa zay da zay zokony tanora zokony efa tao anatiny foana hatramin'izay de zay ny tenenako hoe io politika io rehefa mijoro amin'ny foto-kevitra ao anao de vonony ianao de say ianao de tsotra be lasy io de raha ohatra ka mbola ireo iny mbola manjaka ihany le hoe atoko anankiroa hoe atoko anankitelo matanjaka fotsiny de marina indray le tenenao hoe tohatra fiakarana foana ny vahoaka amin'ny politika eto Madagasikara satria nahoana
mitondra tetsy any a no manala an'iretsy de aveo retsy indray a miakatretsy de miverimberina ihany le krizy eto Madagasikara. Io zany raha mbola zay izy a de tsisy Madagasikara androso aloha voalohany de ny krizy miverimberina foana io. Dikany mila hovaina le fanaovana politika eto Madagasikara zay ihany de mila foto-kevitra ijoroana ianao a rehefa manangana ny toko politika zay. Araka ty fitenenana zay hoe ny fahaiza mandamina no entina miady fa tsy ny fahaizana miady no entina mandamina. Ie, ianareo andriamato tsy toina rakoto malala anatin'ny antoko politika SD misy antony manokana ve ny safidianana hoe any amin'ny SD ianao no niditra amin'izay antoko politika zay? Entoko amin'saotrany amin'ny fanontanianao araka le niteneniko teo aloha zany a foto-kevitra rehefa manao politika ianao de foto-kevitra no voizina fa tsy olona. Ary zay no anisan'ny nandrisika hiditra tao anatin'ny ASD, Alliance Sociale Démocrate, le foto-kevitra hoe gasykrasia, ilay hoe fanjakana na fahefana any gasy nataona gasy ho an'ny malagasy. Zany hoe tena mamevana mihitsy zany a ilay mamalagasy zany. Iny zany antony anankiray voalohany. Tena ny antony anankiray faharoa ihany koa efa le teneniko teo hoe ianao raha mianatra science politique zany de vony ianao zany a nianao politika ary vony ianao a nitantana firenena. Ka ny ASD misy foto-kevitra tiako a mety amiko ary efa fotoana ihany koa zao nisy ony teo aloha mbola nikarakara tena, mbola nianatra aloha, mbola nandalina de efa milamy zay zavatra zay efa vony ianao a de miseho am'izay. Ka efa fotoana fisehoana zany a amin'saotsika amin'ny telo aty zay ny antony nandrisika hiditra ao anatin'ny ASD zany. Ie, satria moa ny resaka eto amin'ny fotoanantsika manampetra ihany fa inoana anareo mbola hiverina vahiny eto amin'ny fijerana rina any mbola hiresaka misimisy kokoa tsika fa tsika maranana fotoana sao de misy afatra tianareo ampitaina amin'ny mpijery atsika amin'izao. Eny tompo, ny voalohany koa dia efa fotoana izao anaovana politika madio, politika tena hoe fanaovana politika tena tsara eto Madagasikara zany. Satria mahatonga ny tena zany manko a io pratique politique io hatramin'izay teto Madagasikara tena tsy nisy nandeha amin'izay aloana. Ary zay foana nahatonga ny hoe crise politique ny sisisisy nanomboka tany amin'ny fahazahoana ny fahaleovan-tena ka hatramin'ny androany a vokatry le pratique politique tsy nety de ohatran'izao le firenena. Ka amin'izao fotoana ny fanavozan'izao a dia manasantsika rehetra indrindra ireo namana mpanao politika ray aman-dreny ny firenena fotoana zao a ndao avozana amin'izay le fanaovana politika eto Madagasikara. Foto-kevitra fa tsy olona, ndao hijery le foto-kevitra isika fa aza mijery an'le olona. Ny antony de zavatra anankiray faharoa ihany koa ho an'ny tanora rehetra. Ny tena teo hoe tsy manana avenir politika ny tanora satria tsy niomana. Tsy niomana ny anao politika, tsy niomana ny tantana firenena. Raha makasika anao zany teniko zany a de fotoana zao iomananao. Satria fotoana ny fanavozana zao a mila miomana ianao. Rehefa miomana ianao a dia miakanjo. Rehefa milamina tsara ny fiakanjonao a de miseho amin'izay ianao aveo satria fotoana antsika tanora izao. Ny farany a mila masapo manao politika. Aza matahotra manao politika fa mila masapo manao politika. Fanaovana politika tsy ratsy rehefa hoentinao makany amin'ny zavatra tsara le izy. Zay angamba to. De mbola misy Ia, ny atoko Alliance Sociale Démocrate a dia mijoro amin'ny foto-kevitra gasykrasia zay hoe mamalagasy ny gasy. Ndao tsika antso ny any ataoko, antso mivahoaka malagasy mihitsy. Tsy ny tanora fotsiny fa mivahoaka malagasy mihitsy hoe fotoana zao a hiverenantsika hijery ny any foto mihitsy. An'izay le hoe fokon'olona, verina ny fokon'olona mihitsy ny aloha de zay atsika miara-mampandroso Madagasikara. Ka tsy resaka hoe olona foana no jerevana zay le hoe foto-kevitra ny izoina fa tsy olona. Zay foana ny amin'ny ASD, Alliance Sociale Démocrate. De miantso atsika vahoaka ako a andao tsika hiara-dia hiaraka amin'ny ASD. Zay ny anahako. Andao hiara-dia fa hiaraka anarany tsika
le Madagasikara vaovao dia araka mipetraka olombanona. Eny ary akasitrana feno anareo amin'ny rahalahy mianaka dia tsy iza zany fa isalama mahiratra sy i Titoaina Rakotomalala zay nivahiny teto amin'ny fijery ary isaorana feno ihany koa isika zay mpanaraka hatramin'ny farany ny fandarana sy ny teknisiana zay napitany sary tato amintsika dia mamitra beloma amin'ny manaraka indray.